ny fitahina sy ny fahasoavana ne ho ampitomboina amintsika mianakavy a manaraka hatrany ity fandarana ity ary mino zay fa hitondra fahasoavana ho anao araka zany fiarabana zany a ny fanarahanao a ny fandarana ty pasteur Alvarez miarabanao pasteur Tofo miaraban'ny pasteur Alvarez ary dia manona indray moa zany ny fahasoavan'Andriamanitra antsika mianakavy atao anatin'ity tokantrano ty a ny raharaha-pirenena mandeha vita soamatsara ny fifidianana iny a eo ampiandrasana voka-pifidianana antsika mianakavy ary ny tenin'Andriamanitra moa pasteur dia milaza manao hoe tandremo fonao mihoatra zay tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iaviany aina samy manana zay candidat notoanany tsiraray avy a ny zavatra tokony ho taditsika nefa dia hoe malagasy iray tsika hoy ny mpanjaka andrenam-ponomerina fony fahavelony manao hoe ranomasina ozy ny valam-pariako dika zay zany dia hoe tsy dia misy firenena fanolobodorindrina amintsika fa dia tsika reriny hoe tsika malagasy a ary tsy afaka ny tsy ho malagasy ianao na iza toerana alehanao na ianatsimo na ianavaratra na ikandrefana na iatsinanana mitiany ola zay na dia hoe ny hevitra no tsy mitovy a eo amin'ireny voka-pifidianany reny satria samy manana ny olona zay noheverany fa mety hitondra ny firenena kanefa dia tsy atao mampisaraka ihany koa na ampisaviritaka antsika mianakavy a ny trangan-javatra mety iseho pasteur Alvarez didy samihafa ny amin'ny fanatitra nomeritiko fa 10 zay ndray no jerevantsika eto fa milohan'izay ndao hivavaka aloha tsika ary raha eo dia misaotranao satria afaka hianatra ny tenin'Andriamanitra sao voalaza ny teninao manao hoe za manana hevitra hiverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany tompo mety zao rahalahy zay manaraka an'izao tenin'Andriamanitra zao a mety izy amin'izao fotoana zao mitsotsotra ambony fandriana ao a mipetraka ambony seze eo a na manao zavatra maro samihafa sady manao zavatra izy no mandefa radio mety mandalo olana mety mandalo ady izy amin'izao fotoana zao ary mametra-panontaniana manao hoe rovina ihany zao adiko zao a no hifarana zao rehefa voalazany teninao manao hoe tsy hevitra tonga loza zany fa hevitra tonga fiadanana ianao dia manana saina tsy takatry ny sainay manana hevitra tsy taka ny hevitray fa androany ny angatana aminao dia hoe ataovy matoky anao zahay aoko ty rahalahy sy anabavy zay mihaino an'ity fandarana ty amin'izao fotoana zao tahin'Andriamanitra reo karazan'olona mitady overevitra tady amin'ny fo amin'izao fotoana zao aoka izy fanantenana be aoka ny herin'ny fanay masina manjaka amin'izao rahalahy zao a amin'izao anabavy zao aoko ho tahina zao ankonana zao fianakaviana manaraka n'ity fandarana ty zao mety misy zaza marary Jesosy amin'izao fotoana zao tanaty tokantrano ty mety mamaina mafanafana mety azo ndreny aretin-dratsy atao hoe kitrotro reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a miala amin'ity zazy ty zany aretin'izany tazo mamay a fanaviana arety mifindra kitrotro a miala amin'ity zazy ty amin'ity zazakely ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitran'izao zazy zao a sitran'izao zazy zao a verina normal ny fahasalamany a verina normal ny torimasony a verina normal ny hery sy ny tanjany a verina amin'ny sakafo normal mandeha milalao mandeha mianatra indray a amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra Jesosy amen ina ary tompoka ndawary a nomeritiko fa 10:2 ary Jehovah ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha tonga any amin'ny tany omenanareo zay omeko nareo ianareo ka manatitra fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah dia omby na ondry amanoso no atao fanatitra dorana na fanatitra hafa latsa-dra analana voady na amin'ny sitrapo na amin'ny fitaom-pivavahanareo anaovana hanitra kasitrana ho an'i Jehovah zay manatitra ny fanatitra ho an'i Jehovah dia anatitra fanatitra ho an'ny koa dia koba tsara toto ampafolony efa voary diloilo ampahefatry ny hina ary divay ampahefatry ny hina no atao fanatitra hidina no ampombainao ny fanatitra dorana na ny fanatitra hafa latsa-dra amin'ny isan-janak'ondry ray ary ho fanampinisan'ondry lahy iray dia koba tsara toto roa ampafolony efa voary diloilo ampatelo ny hina no aterinao fanatitra hoanina ary divay ampatelo ny hina no aterinao fanatitra hidina ho hanitra hakasitrahana ho an'i Jehovah ary raha manatitra omby na ho fanatitra dorana na ho fanatitra hafa latsa-dra ianao analana voady na ho fanatrim-pihavanana ho an'i Jehovah dia fanatitra hoanina koa na terinao fanampinisan'omby iray dia koba tsara toto telo ampafolony efa voary diloilo atsasaky ny hina ary divay atsasaky ny hina no aterinao fanatitra hidina ho fanatitra tao amin'ny afo ho hanitra kasitrana ho an'i Jehovah izany andininy 5:20 mandinika anaketsika pasteur
ary raha misy vahiny aminareo na olona miara-mitoetra aminareo hatramin'ny taranakareo falamadimika manatitra fanatitra atao amin'ny afo antrakasitrana ho an'i Jehova izy dia arak'izay ataonareo no ataony ary any amin'ny fiangonana dia lalàna iray ihany no fanao iray ihany no ho aminareo sy ny vahiny izay eo aminareo koa dia lalàna mandrakizay hatramin'ny taranakareo faramandimby zany tsisy afo eo antrehan'i Jehova na ny ianareo na ny vahiny lalàna iray ihany ary fanao iray ihany no aminareo sy izay vahiny eo aminareo. Andiny fafita ambin'ny folo. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha tokony amin'ny tany izay tondrako anareo ianareo ka hihinana mofo avy amin'ny vokatry ny tany dia anokana izany izay ho an'i Jehova anokana mofo ray avy izay atao amin'ny voalohan'ny kobanareo vao fetafeta ianareo tahaka ny atokana avy amin'ny famolona anokananareo zany. Andiny faharaiky amby roapolo ny voalohan'ny kobanareo vao fetafeta dia anomezanareo an'i Jehova hatramin'ny taranakareo faramandimby. Andiny faharoa amby roapolo fa raha manota tsinay ianareo ka tsy mankatory didy rehetra ireo izay nolazain'i Jehova taminareo dia izay rehetra nasain'i Jehova nandidia Mosesy anareo hatramin'ny andro izay nanaovan'i Jehova izany didy zany ka hatramin'ny taranakareo faramandimby koa atao tsinay zany ka tsy fantatry ny fiangonana dia hanatitra vatosomba ray ny fiangonana rehetra ho fanatitra dorana ho antrakasitrana ho an'i Jehova. Andiny fafito amby roapolo fa raha olona iray kosa no manota tsinahy dia hanatitra osy vavy iray izay iray taona izy ho fanatitra no ny ota. Andiny fahatelopolo fa ny olona izay manota sasa kosa na tompon-tany na vahiny dia manamava an'i Jehova ka dia ho fongorona tsy ho amin'ny fireneny fa ny tenin'i Jehova no amavony ary lalàna notikainy dia fongorona avokoa zany olona zany ny elony dia ho amin'ny any. Andiny faharoa amby telopolo ny natao tamin'ny lehilahy nanango anankiray tamin'ny andro sabata ary raha tany anefitra ny zanak'Israely dia nahita lehilahy anankiray nanango anankiray azo tamin'ny andro sabata ary izay nahita azy nanango anankiray dia nitondra azy teo amin'ny Mosesy sy Arona ary ny fiangonana rehetra dia nambenana raha lehilahy satria tsy mbola fantatra izay atao aminy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy atao maty koa zany lehilahy izany hitorabato azy eny ivelan'ny toby ny fiangonana rehetra dia namoaka azy eny ivelan'ny toby ny fiangonana rehetra ka nitorabato azy ka maty izy arak'izay nandidin'i Jehova amin'ny Mosesy any. Toizina be pasteur sa ny andiny tapany fahatelo ny amin'ny anaovana ny tsombotra viavy ny amin'ny sisina fitafiany zanak'Israely. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka asaovy asiny sombotra viavy ny sisiny fitafiny hatramin'ny taranany faramandimby ary eo ka asiany kofe manga eo amin'ny sombotra viavy ary io sombotra viavinao anareo zany ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didin'i Jehova rehetra ary tsy handeha araky ny fonareo ianareo na araky ny masonareo zay andehananareo hijangajangana mba ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiko rehetra ka dia ho masina ho an'Andriamanitrareo ianareo ary izao ny Jehova Andriamanitrareo zay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo izao ny Jehova Andriamanitrareo. Pasteur ya mizara anaky efatra mazava tsara moa izy teo pasteur dia ho ataontsika arak'izay ilay izy ny tapany voalohany sy faharoa dia ho fitenitsika satria efa lesona miverimberina teo aloha ary mbola miverina be dehibe ao aoriana. Raha nanaraka ilay vaky teny teo ianao dia misy arak'ilay soramandro hoe didy samihafa ny amin'ny fanatitra io dia voafe amina zavatra tokana dia ny amin'ny tenan'ny Kristy zay natao sakrifisy na fanatitra mba ho fanalana ny fahotantsika olombelona rehetra izany. Zay zavatra resany eto pasteur Alvarez raha miresaka izy mahakasika an'ilay hoe ota saisa na ota fanahininana tao na ota ihany koa tsy de fanahininana tao ohatrany hoe ota tsinahy any amin'ny Salamo 7:20 any moa ny fanambarany azy dia hoe misy ny atao hoe ota lehibe dia misy ny atao hoe ota saisa dia misy ny ota tsy fantatry ohatraohatran'izay le karazana fahotana kanefa rehefa eo anatrehan'Andriamanitra moa tsy misy hoe ota zao ty na izao ny lanjan'ity ota ty fa rehefa fahotana na nanota ny olona anankiray pasteur dia midika zay fa mibebaka ny olona ary rehefa mibebaka ny olona dia
tsy maintsy mino ny filazantsara. Ny filazantsara dia arak'ilay voasoratra amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo amby folo manao hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy ozy a ilay noraisiko voalohany indrindra dia ny amin'ny filazantsara Kristy maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Io Jesosy Kristy tompo zay voasoratra ny mpaminany ny lalàna sy ny salamo ary ny filazantsara dia rehefa avombebaka ny olona dia mandray an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ary mino ilay fanatitra zay nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Ozy izy ny Korintiana voalohany toko voalohany andiny valo amby folo manao hoe fa miteniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an'izay overy fa herin'Andriamanitra kosa ho atsika zay ovonjena. Teo ambony hazo fijaliana zany Jesosy no nanao ny sorona ho an'ny tenany pasteur nanao fanatitra ho an'ny tenany a sy ho atsika rehetrarehetra mba hanavotana atsika ny amin'izao faratsiana zay ny ainatsika izao. Dia akoatr'izay moa le zavatra resahana eo dia misy ny atao hoe fanatitra fanalana voady sy ny fanatrim-pakasitrahana. Zany zavatra zany ndray pasteur Alvarez dia zavatra mbola mitompona satria ny olona rehetra na izy angamba ny ataoko hoe na dia teo azy efa latsaka ny rahany Kristy dia mbola misy foana zany atao hoe voady zany. Io moa ny atao hoe voady. Ny voady a dia mitovitovy amin'ilay fianianana ihany fa saingy ny mahasamihafa azy fotsiny dia hoe ohatra akaiky indrindra no ataontsika ny fianianana dia natao ho an'ny olona anankiray mahazo fahefana. Ohatra filoham-pirenena na ireny mpitsara ireny dia eo anatrehan'ny tribunal izy a na eo anatrehan'ny vahoaka rehetra dia manangana ny tanany havanany hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy a sy ny firenena za dia mianina fa hitandrina tahaka ny an'Andriamaso anak'Andriamaso ny lalam-panorenana tsy hanitsakitsaka zay voasoratra ao amin'ny io lalàna maro isan-karazany io. Tompona ndraiky tram'izay lazaiko zay le fianianana. Efa nohazavantsika teto ihany koa pasteur le hoe fihozonana zay fihozonana ndray zany ndray zany dia misy fahasamihafany kely amin'ny fianianana ihany fa miantso ozona ho an'ny tenany, tena miantso ozona ho an'ny tenany mihitsy sy ho an'ny taranany ilay olona zany amin'izay zavatra izay. Fa lay voady ndray a dia zavatra tsy maintsy efaina eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatra hoe raha tsy miteraka ohatra le olona pasteur Alvarez efa natao ny vavaka délivrance, efa nanao fifadikanina izy nangataka ohatra hoe nangataka zazakely tamin'ny tompo, efa nandeha ampinoana be izy, efa natony daoly io mpanompon'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra eo mba tsy hofirano ako mba hananjanaka fa tsy nahazo. Dia eo amin'izay izy no mivoady hoe ohatra ny iana rehefa tsy miteraka dia ny voady manao hoe raha omenao zaza tokoa dia atolotra anao izy amin'ny androm-piainany rehetrarehetra. Zany hoe misy fanekena tsy maintsy tanterahana zany amin'ny alalan'ilay voady. Ohatra raha omenao zazalahy dia ividy tany ho an'ny fiangonana zay misy voady zao zany pasteur ary lay voady tsy maintsy tanterahana lay voady. Ohatra raha vita somba tsara ny mariage ko amin'ity taona ity dia anompo an' Jesosy a mandra-pahafatiko voady zao zany ary dia tsy maintsy tanterahana zay voady zay. Raha misy olona zao ohatra mba maniry zareo ohatra zany mba hanana fiarakodiry pasteur Alvarez satria ho avy zao ny fahavaratra dia raha maromaro anaka ohatra hoe enina ny zanany dia dia mba mila fiara izy hoentina any amin'ny trano fivavahana mba tsy tratry ny ranonorana dia manao voady izy manao hoe raha omenao fiarakodia dia ho ampiasaiko amin'ny asan'Andriamanitra, ho ampiasaiko amin'ny fitaovana mba ahafahana manompo anao Andriamanitra. Zay le atao hoe voady zay pasteur. Ary zay voady zay a dia tsy maintsy efaina. Ohatra ihany koa misy olona zany ohatra hoe manana vola be izy any aman'olona mety manana amina miliara mihitsy dia manao voady izy manao hoe eto ambaraka pasteur fa raha azo vola io dia mba misy apahany ho atolotro anaovana ny asan'Andriamanitra. Ohatra zany zany ny atao hoe voady zany pasteur Alvarez. Fa ny manahirana moa dia izao be dia be ny olona tsy mahatanteraka an'izay voady zay ary misy kristianina be lehibe manontany tena ankehitriny manao hoe inona ny fototra mahasimba ny fiainako, inona ny fototra mahapotika ny tokantranoko,
inona no mahatoka ty blokazy atao anatin'ny tokantranoko ty de roahana le hoe miala ny fanana blokazy miara ny devolona famisavina miala daoly zao rehetrarehetra zao tsy mety miala le izy satria misy voady zay niteneninao teo anatrehan'andriamanitra tsy no tanterahanao tsy no tsaronao ary de mety io voady io a no miteraka an'ilay karazana blokazy rehetrarehetra pasteur Alvarez tsy haiko no mitsindrim-peko ely aloha mialohany idirantsika ny tapany manaraka le tapany ohatra tsindriko ely pasteur le zavatra niteneninao teo le andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelopolo zao le vakiny hoe raha misy olona manotatsina ianareo ka tsy makatory edidy reo raha manotatsina makatory edidy reo nareo zay nolazainy Jehova taminareo dia misy any karazana hotatsina de tam'le fahatelopolo de hoe fa ny olona zay manota sasa kosa na tompo tanina vahiny dia manamava any Jehova ka de vongorona tsy ho amin'ny fireneny marina tokoa ny teninao teo pasteur fa tsy misy zany hoe ota tsotsotra na hoe ota maivana sy ota ara-dalàna zany fa rehefa fahotana de mahafaty avokoa ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe fahafatesana ny tambony ota fa i Davida ny ray andro dia nanao an'ity vavaka ty araka ny teninao tamin'ny bokin'ny Salamo rehefa nanota izy nanota sasa Davida tamin'izay fotoana zay ny hoe nanota sasa moa zany de hoe efa fantatrao le izy fa tsy mety efa fantatrao le izy hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra efa fantatrao le izy hoe mifanohatra amin'izay lazain'ny baiboly efa fantatrao le izy hoe manakorotana ny fiarahamonina zay misy anao a raha zavatra tsy marina zavatra tsy mahitsy a tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao nefa mbola nininao natao ihany le izy dia zay natao hoe ota sasa ohatra efa fantatrao fa tsy mety ny mandainga nefa ianao mbola mandainga de sa ihany ianao zany mandainga zay zay karazana hotatsina sasa zany zay zany hoe efa nafantatra ianao fa tsy mety zavatra ataonao ty fantatrao Davida zao de nalala hoe vadin'olona ty Batseba ity vadiny miaramilana fa mbola nanao fananina ihany i mpanjaka Davida sady namonany Orizy no nangalatra ny vadiny avy eo de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nanota sasa zany ary ozy ny tenin'Andriamanitra ihany koa te hoe hofongorona tsy zany tsy amin'ny zanak'Israely a zany ota sasa zany faharoa pasteur de hoe misy le hoe hotatsinahy misy karazana fahotana zany pasteur zay tsy fantatra ohatra am'izay ianao zany mieritreritra le izy hoe famarinana le zavatra ataonao zao volazany tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mini tsy mijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy de mandidy atsika hibebaka mety nisy fotoana tokoa ianao tsy malala hoe manotany ianao ohatra hoe isaky ny miteny ianao dia mandratra ny vadinao mandratra ny zanakao mandratra ny olona manodidina anao ary tsy mety aminao raha tsy mandratra ianao ohatra tsy mety aminao raha tsy misy zavatra nataonao nefa tsy fantatra hoe fahotana le izy mety tsy fantatra hoe fantian-dalàna zay ianao zany tsy malala ohatra hoe misy tena sitrapon'Andriamanitra tanatin'ny baiboly tokony akatoavina ohatra famelan-keloka de misy olona anankiray tsy navelana eloka mihitsy nefa ianao mivavaka foana hatramin'izay de ozy ny tenin'Andriamanitra mety tsy fantatrao le izy hatramin'izay hoe fahotana nefa le izy de fahotana mihitsy de ozy zay le fahotana tsina pasteur ary na fahotana tsina io na fahotana sasa de zao volazany tenin'Andriamanitra manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de matoko sy marin'Andriamanitra de manadio atsika ary manafaka atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary ny rany Jesosy Kristy tompo a manadeo atsika hoanao zay nanana zany hoe fahotana sasa na hotatsina zany de zao ny vahaolanao atsika de zao mangataka ny rany Jesosy a anadio atsika anamasina anamarina indray ilaina mibebaka foana raha lasana bavy ara raha hitanao hoe misy zavatra tsy normal le izy ne pasteur rehefa nanota ianao hoe de heninao raha tsara fifandraisana amin'ny tompo zany ianao ka nanota de heninao misy zavatra tsy normal any amin'ny fiainanao any misy zavatra mampitebiteby anao ohatra misy zavatra mampitahotra anao zany misy zavatra tsy mahatafandromandry anao misy zavatra tsy mampahazo aina anao mety ianao tsy malala hoe nanota fa rehefa tonga zay zavatra zay de zavatra aingana indrindra de zao mibeba ary mitenena amin'Andriamanitra Andriamanitra nanota tsina zavatra fantatra fa tsy mety nefa mbola niniko atao ihany tsy amerina zany tsony a misy zavatra zany hoe mitranga amin'ny fiainanao ohatra tsy azoazonao ny anao de zao mibebaka ihany a ny vahaolana pasteur ia tena zay mihitsy moa zany no lalana fahana mifandray amin'Andriamanitra lalana fifandraisana amin'Andriamanitra de zay teninao zay a amin'ny alalan'ny fibebahana de ateraka indray ny olona rehefa mandray an Jesosy Kristy tompo ary rehefa ateraka indray ny olona de atao batisa amin'ny anaran Jesosy de manomboka eo no lasa zanak'Andriamanitra de mitoetra tsara lay tenin'ny soratra masina manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa
ho tonga aminareo a izany rehetrarehetra zany ka tena marina zay resaka zay pasteur Alvarez fa miresaka izy zany lay hoe ota sasa de le ota tsina de le ota fanahininana atao de ndresaka teo makasika an'ilay fanatitra fanalamboady iny moa zany rehefa manino ty izy hoe ny aiky ny fahotany ny olona anankiray de manao an'izay voady zay ny dikan'le voady de hoe tsy anotatsony tsy anotatsony atompo na ihany ko hoe misy zavatra mba irinao anatrehan'Andriamanitra de manao an'ilay voady ianao fa misy an'ilay karazana fanatitra faharoa teo a de lay hoe fanatim-pakasitrahana fanatitra mifakasitrahana de io le fanatim-pakasitrahana io indray pasteur a de azo atao amin'ny molotra eo amin'ny vava mihitsy izy io miainga ao anatin'ny fonao ohatra isaky ny manolo tena mivavaka ianao maraina atoandro hariva de maiza foana makasitraka an'Andriamanitra maiza makasitraka an'Andriamanitra maiza misaotra an'Andriamanitra eritreretony e zaho a misy vanim-potoana de tena misaotra an'Andriamanitra sady makasitraka azo mihitsy ahako ny amin'ny zavatra ataony isan'andro san'andro satria misy fotoana ianao zao ohatra hoe mandeha manao voyage any amin'ny faritany dia mitovy amin'ny olona rehetra iny ianao pasteur ary raha miremarika ianao dia anisan'ny zavatra mahasarotiny mihitsy ny ministera ny fitaterana sy ny zareo tompona anakita amin'io resaka fitaterana io na tompona coopérative de hoe ny fahaizanao mandeha milamina tsara satria olombelona ny entinao olombelona ny entinao de nefa rehefa anotaninao reny chauffeur reny de tena misy mitandrina mihitsy fa betsaka ihany nitratra ny accident pasteur be de be nitratra ny accident fa zany efa misy fotoana mandinika indray a mirifatra mandeha mafy be satria ianao moa tsy hoe manao fanahinina mandeha mafy fa mirifatra ianao mandeha mafy am'le mamonjy fotoana de tena eninao zany hoe misy fiarovanaandriamanitra mihitsy zany teliko zany akory tsy mampirisika hoe mandana mandeha mafy fa misy fotoana ianao le mandeha mafy be anao zany vokatra le hoe amonjy fotoana any amin'ny toerana anankiray any amin'ny faritra anankiray a de tsy avelan'le fotoana andeha milamina ianao de tsy maintsy manentsika an'le vitesy maximum ianao anatin'izy fa de hoe noho ny fiarovan'Andriamanitra noho ny fiarovan'Andriamanitra atao ahoana ny tsy hisaotra azy amin'izany atao ahoana ny tsy akasitraka azy amin'izany marina zany tena tatoato zao de mirongatra io aretina kotrotro valanaretina tena mahazo ny hatramin'ny olon-dehibe tratra eto Antananarivo de tena misy mihitsy ny maty tena misy ny maty nandalo teo ambany masoko fotsiny zao fera-paranaky telo vokatra le hoe maty ny kotrotro de hoe fa maninona ianao sy ny zanakao no narovan'Andriamanitra hoe miankatra ve Andriamanitra tsy miankatra Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ianao ahisaotra say hankasitraka azy amin'izany rehetrarehetra zany inona moa ny atao hoe makasitraka ny atao hoe makasitraka de zao mahay manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra nataony tamiko ohatra nomeny fahasalamana mbola nomeny fofinaina de mahay makasitraka azy fa au contraire an'izay pasteur Alvarez ny fimonomononana zany de tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'izay efa nataony fa te azo an'le mbola tsy azo hoe ahoana ary ty tsy valinao nefa le be dehibe le pourcentage be dehibe fanomen'Andriamanitra tsy mba mahay misaotra ianao na mahay makasitraka fa le tsy azonao ihany mampimonomonona anao ohatra hoe tsy mbola nomeny tompo-trano ianao de iny fa monomonona nefa ty fahasalamana be dehibe ny olona manana trano fa tena lazaka aminao misy cancer antsinay marary ny fony tena tsy mahita tory izy amin'ny alina fa ny kidoro éponge zany fotsiny hoe tsy mananjanaka nividy kidoro éponge izy tany Chine de tsy nety le tany Chine de aveo indray nanavatra tany France de tsy mbola nahita tory tamin'io ihany izy de nanao trano anankiray ngeza be izy de natao ngeza be izy salon tsy mahita tory izy pasteur ianao mety amin'ny efitrano anankiray ianao no matory fa ozy ianao hoe ahoana ary ihany manitra velo loatra ty maiza mankasitraka an'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao foana zany raha mahay mankasitraka an'Andriamanitra ianao marina zany fa indrandray tsika le zavatra tsy mbola azotsika ny mampimonomonona atsika fa be dehibe nefa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra zany atao fiarovan'Andriamanitra zany ny goavany zava-dehibe Mosesy raha nitsodrano zanaka Israely teniny voalohany diso izy manao hoe hitanao anie Jehova ny faharoa hiaro anao zany hoe ny fiarovana zany de anisan'ny fitahina ngeza be fiarovan'Andriamanitra be dehibe ny olona tratry ny loza ozy teny amin'ny lalana ny robainy ny dahalo ny tokantranony tratra nyreny tena loza tsy ampoziny reny fa ianao no arovanaandriamanitra ary de misy amintsika tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra zany fa mampitomany atsika ilay droit ny mpianatra 200 000 tsy voaloha
hoe narinao hoe zay andriamanitra nefa tianao jeroso anao matanjaka be salama tsara nareo tena ary misy aza karazan'olona vao tsy mihinana enombondray andro vao tsy mihinan-kena de efa mivindavinda tsy manam-piadanana tsy manam-pifaliana nefa misy vanim-potoana tena andriamanitra mihitsy ny tsy manome hena anao hoe aloha aloha tsy meko hena aloha fa tena miakatra 14 zany zany tensionao zany fa raha mbola mihinan-kena am'izao aloha miakatra 20 tampoka io de arovan'andriamanitra mihitsy tsika ao anatiny zay trangajavatra rehetrarehetra zay ka misy le fanatym-pakasitrahana ato eo imolotra ozy ateo fa tsy hoe eo imolotra fotsiny fa ny mpanaty-pakasitrahana zany de notahinao any menao fahasalamana tia jesosy anatin'ity fanaty ity no ny fakasitrahako anao de manolotra n'ity fakasitrahany ty satria ny aina tsy voavidim-bola ny aina tsy raha ataoko hoe voavidim-bola ny aina be dehibe ny mpanan-karena tsy mety maty teto ambony ty tany ty pasteur be dehibe ny olona tsy mety modimandry fa za de miteny amintsika raha fijeriny masoko ty fa tsy mitsara fa be dia be ny olona sahirakirana kokoa za ela velona matratra 70 taona efatra amby 70 taona no ireo mpanan-karena tsy manana an'andriamanitra tsy manana mariko tsara tsy manana an'andriamanitra be dehibe no ny olona mitahin'andriamanitra manan-karena fa ela velona fa misy olona tsy manana an'andriamanitra fa teo amin'ny faharoamby 50 taona de lasa telo amby 5 de lasa 7 amby 30 de lasa nalaza kely vetivety de ino fa lasa fa za milaza aminao hoe ho atsika atao anatin'ny tokantrano ato a narovan'andriamanitra no tahin'andriamanitra ianao a de io ianao mbola salama tsara maiza makasitraka an'andriamanitra hoe fantanina mipetraka mba impiry ianao no nakasitraka an'andriamanitra tamin'ny molotra ao ary mba impiry ianao nanatitra fanaty-pisaorana sy fanaty-pakasitrahana teo anatrehan'andriamanitra nefa dia tena za tsy teny amintsika hoe lalàna tsy maintsy atao zany fa fahaizana midera sy fanomezana voninahitra an'andriamanitra ary miverimberina foana moa le teny manao hoe fa izay manome voninahitra aho izy jehova no omeko voninahitra ary raha tadiditsika tsara ny salamo tena am'zato de hoe misaorany jehova fanahako ary zay rehetra atao anatiko misaorany naranomasina zay mamela ny eliko rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra manasitrana anao rehetra ary miaro ny ainao miaro ny fanahinao tsy hidina ny anaty lavaka pasteur Alvarez marina de marina tokoa zany pasteur raha ny fisaorana ny tompo ary raha ny fankasitrana ny tompo dia zava-dehibe loatra nataon'andriamanitra tsy voatanisa pasteur be dehibe amintsika mihainao an'ity fandarana ty am'izao fotoana zao etreto ange impiry anao nefa saika maty efa impiry anao saika niaran-doza impiry anao nefa misy amintsika rehetra efa niditra hôpitaly a efa saika voan'ny accident be na tsy ravina ny olona teo akaikinao maty ianao tsy maty a ianao nidratny hôpitaly ianao ny olona teo akaikinao maty ianao tsy maty a ianao efa mifiarim-piainanao taloha efa izy ianao tsy tafavoaka ntsony ty a tsisy hevitra ntsony nefa ianao izy zao am'izao fotoana zao a mbola velona ianao a io anao fa tafavoaka amin'ny fiainana am'izao fotoana zao raha ny fiarim-piainanao taloha de zao na ny sakafo hoaninao raha tsy hitanao na ny fitafianao tafianao raha tsy anananao zany ny fiainanao taloha ary nankiraranao vaonao tsisy misy karazan'olona pasteur taloha izy a rehefa andeha hivavaka de amin'ny arivo sasany ny patalohany a amin'ny arivo sasany ny lobaka de pasohany amin'ny aliny a de maina de iny any nanaovany a natandro ny andro iny nanaovany a ny alina sasany a iny tsy miova mihitsy fa de iny foana zany ny fiainana nefa am'izao fotoana zao ianao tahin'andriamanitra ianao fakasitrana toko manao na marina fa misy valomavaka tsy azonao fa mila mahay misaotra sy makasitraka be dehibe kristianina pasteur tsy makasitraka ny toko be dehibe ny kristianina ohatrany hoe efa saika rava ny tokantranony efa saika potika ny tokantranony fa noho ny fiarovan'andriamanitra noho ny tagnan'andriamanitra ny azy ny antra ty olo ty de zao tavarina ihany le tokantrano tsy sandraka indray izy mivady lasa mifankaty be indray izy mivady lasa nandeha tsara ny fiainana misy kristiana zao mijery atsika am'izao pasteur namianao tsika ny asanao efa tena ozy anao hoe tena efa ndroany patron anao ianao ary ozy le patron anao hoe za tsy mandray anao tsony ary efa tsy niasa ianao tao anatin'ny herintaona na enim-bolana na telo volana tampotampoka eo nefa anao natsony patron anao de miverina ny asa indray ianao ary am'izao fotoana zao ny fiainanao tena mety tsara mbola fahasoavin'andriamanitra ary mila akasitrahanao ny tompo avy any amin'ny tompo daholo reny zavatra reny pasteur tsy herin'olombelo reny tsy fahaizan'olombelona tsy hoe ianao maranitra tsy ianao fetsifetsy ianao zao mila vola ianao zao be dehibe amintsika reto tsahinana ara-bola mihitsy teo aloha teo fa nao nokafan'ny tompo lalana ianao dia nisy ny orinasa kelinao am'izao fotoana zao le orinasa kely ny tsipozipozy teo aloha no tahin'andriamanitra orinasa anao io
lasa misy commande atrany Maurice any ampitan-dranomasina any lasa mampidi-bola be mihitsy nareo am'izao fotoana zao ianao rehefa rankaramanao sy ny antom-pivelomanao jerevana de zao tsy mahavita nareo mianakavy mihitsy tsy manananao zavatra mihitsy fa am'izao fotoana zao ianao ohatra nety le zavatra anao ataonao de aza mieritreritra fa ianao tena dadany hoe fetsifetsy ianao tsy any le izy fa famondrapon'Andriamanitra nankasitran'Andriamanitra manokana ianao matoa miaina am'izany zavatra any ary eto dia Andriamanitra miteny paster araka nyteneninao teo misy ny voady misy ny fanatitra ny voady atao ny fanatitra maro isan-karazany ny Andriamanitra ivavahantsika moa de Andriamanitra fanatitra mila mankasitraka tsika kristianina raha tena marina za zao ianao miainao na io efa tsy tiany devolo velona tsony efa tsy tiany devolo velona tsony fa noho ny famondrapon'Andriamanitra noho ny famonjena de zao velona ary raha tiany sitrapony devolo sady vonona no any amin'ny elo fa tsy zany nefa ny zavatra mitranga fa hoe mbola velona ianao zao ary vonon'Andriamanitra tany amin'ny elo ny anaranao fa soratany any amin'ny boky ny fiainana ozy ny tena Andriamanitra fa zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny fiainanao am'izao fotoana zao de miova mihitsy trapanao tena miova mihitsy ianao tafafindra ny atany fiainana hafa nakany amin'ny fiainana hafa nakany amin'ny fahafambaraka ho any amin'ny voninahitra mila fakasitrahana zany mila fisaorana zany ny tombonandro ny fitafiana anaovanao ny sakafo hoaninao fianarany zanakao fahavelomany zanakao marina hoe misy zavatra tsy azonao fa natao hisaotra an'Andriamanitra ndao kasitraka an'Andriamanitra paster zay le fisaorana zay no anisan'ny ngeza be indrindra raha tsy mahay makasitraka ny olona anankiray pasteur Alvarez de ireny olona ireny tsy mba manana fiadanam-po ao anatiny ao ny amatarana ny olona zany fa tsy manana fitsarana sy fiadanana de sady tsy mahay makasitraka ny tsy mahay misaotra satria tsy afa-po mihitsy izy amin'ny zavatra miseho misy amintsika ny marary fa tsy mahay misaotra an'Andriamanitra ianao fa tsy mbola maty ianao fa ny maty ihany tsy mahay misaotra sy mankasitraka misy amintsika indray manam-bola fa tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra ianao satria mety mbola tsy manana hélicoptère na io manana jet privé de zay no vola ananako fa reniny tsy ananako de tsy mahay misaotra an'Andriamanitra zany hoe zay ananatsika tsy mety mahafa-po atsika mihitsy ary zany mahatonga ny akamaroan'ny lehilahy sy vehivavy sasany mampirafy be dehibe efa nomen'Andriamanitra vady endry zao izy io vady nomen'Andriamanitra azy io miteraka ara-dalàna salama tsara ary ataoko hoe mety efa naharitra ny tokantranonao io no nazahoanao an'ireo taranakao reo de ianao ve efa mba nakasitraka an'Andriamanitra ary tamin'ny nanomezan'Andriamanitra anao ny vadinao io fa noho ny tsy fahaizan'ny olona makasitraka ny vady nomen'Andriamanitra azy de manomboka mitsoritra ny hafandray izy de makatsy ny masony makareo ny masony de ampitainy ao le izy de le vadiny lazay ny vorotsiloza be tsy mba taka ny voromalala ny vadiko izy fa taka ny vorotsiloza be de rehefa doroboka be ohatra vorotsiloza de rehefa aratsinao io de manomboka mitsoritra any ivelany ianao lazainao brocatera be ny vadinao de tsy misaotra an'Andriamanitra tsy mamakasitraka an'Andriamanitra ianao de inona ny zavatra mitranga hitsiroritra ianao satria ianao rovina no alan'ny tsara tsy alan'ny tsara anao ovinana ianao fa ny fahaizanao makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao de zay ny tena zavatra ngeza be ary zany natonga ny oabolana nytoko fatelopolo izy iny le hoe fitaka ny atsarambika sy ny atsara tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina asa ianao fa mba nakasitraka an'Andriamanitra tamin'izany tsika dia rehefa mahay makasitraka ianao de manaja tsara ny tokantranonao ianao anisan'ny fandaminana tokantrano mihitsy zany pasteur akoatran'le hoe nareo lehilahy tiavany vadinareo nareo vehivavy maneke vadinareo fahaizana makasitraka sy misaotra an'Andriamanitra hoe nomenao an'ity vady ty a Jesosy mihaino marina fa mety hoe mety efa manomboka antitra izy am'izao fotoana zao manomboka ny mety misy aretina mitaiza azy mety misy zavatra mahazo azy nefa tsarovy fa tsy mbola nanary anao ivadinao io hatramin'ny mbola niarahanareo teo foana izy niaritra teo foana izy nanampy anao am'izao vanim-potoana zao ve misy zavatra mety mahazo azy na efa miova ny manomboka miketritra izy de tsy mahay makasitraka ny tompo am'izany ianao de raha sanatry an'izany kalavo
ny olona anakiray tsy mahay makasitraka an'andriamanitra dia hopotika pasteur Alvarez zay ny amin'iny le resaka hoe fakasitrahana an'andriamanitra iny a eo amin'ny molotra fakasitrahana an'andriamanitra amin'ny zavatra hita maso a manaova an'izany fa hitanao fa iseho ny voninahitran'andriamanitra amaranantsika azy angamba pasteur satria efa manome toromarika ny teknisiana hoe kely sisa dia eto amin'ity le andiny faharombo telopolo ty a misy lehilahy anakiray teto mbola tsy dia zao moa ny fotoana nazavantsika azy kanefa tsy maintsy mandalo amin'io tsika dia azavantsika ihany tratra nakakitay a tamin'ny andro sabata dia ny didiny voaka tamin'izay fotoana izay didiny voaka dia hoe hotoram-bato izy a ho faty ny tsara mariana fotsiny eto dia izao ny andro sabata dia tsy any mosesy tsy any jiosy tsy dia mitombola loatra zany le hoe sabata ny jiosy fa le sabata araka ny fanazavana efa nentsika teto a dia an'andriamanitra ny sabata anazy ny sabata mitovy mihitsy a amin'le hoe aza mitsiritra aza mijangajanga nanoratan'andriamanitra azy eo amin'ny didy folo ka rehefa mitsofoka ao anatin'ny sabata ny olona anakiray dia manaja an'andriamanitra zany mazava ho azy pasteur ary ny olona manaja sabata dia tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana satria zarany azy zara azy ozy la salamo Isaia 9:dimapolo-fahenina hoe ny hafa firenena zay efa manaiky an' Jehovah mba hanompo azy dia ny mitandrina ny sabata ozy ka tsy manao zao tsy masina zany hoe raha misy hafa firenena manaiky an' Jehovah mba hanompo azy ahoana moa le hoe manaiky an' Jehovah mba hanompo azy le fanekenan' Jehovah hoe za hanompo anao Jehovah dia ny fandraisanao an' Jesosy Kristy satria Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona tonga any amin'ny ray afaka hanompo an'andriamanitra zany raha tsy mandalo an' Jesosy ka ny olona zany rehefa manaiky an' Jesosy Kristy dia mitandrina ny sabata ka tsy manao zao tsy masina asa mazava ve zany fanazavako zany ohatr' zay zany le izy dia itya le resaka sabata eo tsy hoe lalàna mahafaty tsy hoe lalàna mahafaty hoe rehefa mitandrina sabata zany a dia miditra any ambany lalàna ahoana no entina zay moa ny fantany mipetraka na ahoana no entina ro any ambany lalàna indray ny olona nefa efa ty ambany fahasoavana fa tena fahasoavana mihitsy raha ny marina dia ho an'ny zanak'Israely ery zany fa noho ny amin'ny famonjen'andriamanitra dia mba nomeny an'izany fahasoavana zany tsika pasteur meny an'izany fahasoavana zany dia mba afaka mivavaka tsika amin'ny andro sabata ka teto a nisy didi-pitsarana navoaka ny hoe troambato izy rehefa nanontaniana teo anatren'andriamanitra ny zavatra tiany tompo resahana fotsiny dia hoe sary-piaro izy ny amin'ny teniny pasteur sary-piaro tena sary-piaro a andriamanitra ny amin'ny teniny fa mbola ho azavaintsika moa ny fomba enitsika hoe inona ny zavatra tiany baiboly atao a aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao satria raha nandinika tsara tsika Jesosy Kristy tompo dia tsy nanitsakitsaka ny sabata na dia indray mandeha aza Jesosy dia manao zavatra foana izy amin'ny sabata fa saingy izao novahany ny sabata samihafa zany a samihafa le hoe novaina hoe sabata dia novainao alakamisy niova zay fa novahana le izy zany hoe zavatra mifatotra no novahana dia misy fotoana Jesosy Kristy tompo a nanasitrana n'ilay lehilahy nalemy hatrany akibondreniny le teo amin'ny fariny Betesda nisy an'ilay vehivavy nanjoko nandritra ny 20 taona nisy olona jamba nosotranina tamin'ny andro sabata dia hitan'ilay fariseo izy io sy le mpanora-dalàna zany le hoe tsy avy amin'Andriamanitra ty olona ity satria tsy mitandrina ny sabata tsy mitandrina ny sabata satria naninona tsy mitandrina ny sabata izy nanasitrana tsinona izy nanafaka izy nanao délivrance dia ho Jesosy mantsindreny fariseo reny ry mpiatsara velatsy izy aminareo reo ozy manana omby na ondry latsaka any akady ka tsy apakatra azy ianao amin'ny andro sabata na tsy amahazy ianao isotro rano amin'ny andro sabata hoe mitady rano ny ondrinao dia tsy omenao rano fa aloha faty eo dia ohatr'izay le izy pasteur Alvarez hoe nisy zavatra novahana le izy fa tsy novaina dia ohatran'izany ny fomba entina ohatra tsika zao mivavaka tsika rehefa amin'ny andro sabata dia rehefa amin'ny andro sabata io a anao ngamba raha mbola tsy nanandrana ianao a dia toko avy miditra amin'ny valo sasany dia miravany amin'ny mefatrany vavaka ny atao ao tsisy idirana zany ambany lalàna sy ambany fahasoavana zany fa dia vavaka fangatana ny fanahy masina délivrance ho an'ny fo délivrance ho an'io rehetrarehetra io dia hitanao ny zahatra mahagaga
toanana fotsiny zany ny olona mijoro vavolombelona rehefa sabata hoe okzay aloha alany fotoana tsisy fotoana hitoriana teny tsony fa amin'ny herin'ny ray satria miposesika be le olona vokatra lay fotoana sabata amin'ilay fotoam-bavaka fanafana sy fanasitanana zany pasteur Alvarez ka ohatraohatran'izay ny maranantsika anazy aloha eto amin'ity andinin'ny fa enina amby telopolo amin'ity nomery toko fa 10 tety fa dia hotoizantsika eo andiny fito amby telopolo mitoy amin'ny toko fa enina amby folo amin'ny rampitso raha toka sitrapon'Andriamanitra andray vavaka aritsika isotran'ny tompo pasteur noho ny amin'izay fampianaran'izay dahoary tompo raha eo dia misotranao zay nianatra an'izay tenin'Andriamanitra izay Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao Andriamanitra mamela heloka ianao tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mamaly anay araka zay zavatra nataonay fa raha ny fahotana zay nataonay dia mihoatra noho zay zakanay mivaliny fa namindra fo taminay ianao namela ny heloka ianao ary fona manokana mahazo raha lasa anabavy zao zay mety nanota teo anatrehanao izy mety nisy fahotana lehibe natao teo anatrehanao fa fahotana sasa hotatsina aoka ny famindram-ponao ny famela-keloka ny rahanao Jesosy anadio na masina an'izao raha lasa anabavy zao hotahina manokana tompo zao tokantrano mandray an'izao onjam-peo fahitalavitra izao ny marary dia ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny manan'olana dia mandray vahaolana ny voninahitra dia honao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen entoko zay ny fotoanantsika toko fa 9 tsika rapetso pasteur iresaka momba ny tantaran'ny datana Sikora Rabirama tsika rapetso grève io resaka grève be tamin'ny Mosesy dia fanandrifindrindra amin'ny raharam-pirenena ihany koa io grève io pasteur tena ara-baiboly izy dia hojerentsika hoe inona ny vokatry ny grève inona ny vokatry ny fikomina ho an'ny olona anankiray izay voatendrin'Andriamanitra ny men'Andriamanitra fahefana inona ny voka-dratsy hoentin'izany eo amin'ny firenena sy ho an'le olona manatanteraka an'izany raha pitsondray ny fotoanantsika eto amin'ity onjam-peo sy fahitalavitra Amitié TV ity raisotrano moa ao amin'ny www.amitétv.tv ny fandarana mivantana eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity ho tahin'ny tompo indrindra tompoko veloma tompo